Kokoa daholo ny Zanagasikara. Tonga saiko daholo na rehetrarehetra fa vaovao tsara be ihany no tsy maintsy homenareo dia ny hoe misy dokotera manena ilay fory ve eto Madagasikara. Aiza no tokony antonina fa malalaka loatra ilay izy. Ny vehivavy efa nisy fidohotana aloha tany nataoko adresin'ny gynécologue eto Madagasikara. Misy koa any ambadimbadika any fa mbola tsy hitako ilay izy. Miezaka any mikarokaroka ilay izy dia hozaraina aminareo. Fa hosoratako eo amin'ny commentaire io ilay lien dia jerenareo ilay lien dia hitanareo ny numéro sy ny adresy misy anazy. Fa ny dokotera gynécologue rehetra ve dia mandidy fory daholo? Dia tsy marina. Ny dokotera nianatra fandidiana ihany no manao anazy, fa tsy hoe izay rehetrarehetra dokotera miezaka hoe apiteraka na hoe mijery tranonjaza dia mahay izy. Ny torohevitra atoroko anareo dia makany amin'ny institut. Misy aloha ilay numéro eo aloha, efa ilay ireo numéro ireo dia manontany anazy ianareo hazavainareo ny olana hoe mba tiako ahena ilay fory fa malalaka loatra. Arakarak'ilay dokotera avy eo raha manao izy na tsy. Raha eto Madagasikara mbola eto amintsika moa somary mbola sarotsarotra kely izay zavatra izay fa afaka miezaka ianareo manontany anazy. Fa any amin'ny institut, makany amin'ny institut ianareo dia mijery gynécologue any amin'ny institut manontany an'zareo hoe raha misy ny manena ilay fory dia izay dokotera manam-pahalalana nianatra momba ny fandidiana no mandray anareo. Izay no vahaolana afaka arosoko. Mbola hikarokaroka ihany ako hitady ny numéro sy ny dokotera mety hoe afaka manao an'ilay izy dia mba hozaraina anareo eto raha ohatra ka hoe mahita. Any amin'ny gynécologue sy any amin'ny institut ianareo dia manazava anazy amin'ny antsipiriany ny olana sy ny zavatra tianareo atao dia izy no mahalala hoe ainy ve ilay izy sa tsy. Gynécologue no andehananareo na any amin'ny institut satria any amin'ny tranonjaza no aleha. Tsy hoe any amin'ny dentiste akory. Ny dentiste dia nifiny ataony. Samy manana ny asany daholo ny dokotera rehetra. Ohatra ny maso, mpitsabo maso dia any maso ihany no fantany fa tsy mahalala zavatra ankoatra ny vatana izy. Izay izany no asa nataony. Raha any amin'ny gynécologue dia ny tranonjaza, resaka momba ny tranonjaza rehetrarehetra sy ao amin'ny lavabory no hainy dia manao izy. Tsy hoe ilay rasazy fampiteraka akory hoe izay rasazy rehetrarehetra fa miankina amin'izay. Ny dokotera any amin'ny mpandidy sezarienne, zareo zao dia mianatra momba fandidiana. Afaka manantona anazy ianareo dia miresaka am-pilaminana manazava ny olana dia hita eo izay ataony raha manao izy na tsy. Tsy voatery hoe tsy maintsy hanao izy akory satria mahay mandidy amin'ilay resaka sezarienne fa raha manao izy dia afaka atao, raha tsy manao izy dia tsy maninona. Mankasitraka tompoko.